Vao hafa kosa indray dia ny 5 isanjaton'ireo tetikasa voasokajy tokony hanatanteraka ny fanadihadiana ara-tontolo iainana ihany no mahanatanteraka izany amin'izao fotoana izao raha ny fanampanazavana azo avy eo anivon'ny ONE na ny ofisy pirenena misahana ny tontolo iainana. Isan'ny mahatonga izany tsy fampin'ny fifandrindrana ao anatin'ity rafitra ity. Io moa no isan'ny songadina atao anatin'ny fanamariana ny 20 taona nampiarana ny volavolan-dalàna mahakasika ny fampirindrana ny fampiasam-bola eo anivon'ny tontolo iainana. Ny 5 isanjaton'ireo tetikasa voasokajy ao anatin'ireo tsy maintsy manatanteraka fanadihadiana ara-tontolo iainana ihany no manatanteraka izany eny anivon'ny ofisy pirenena misahana ny tontolo iainana na ny ONE. Amin'ireo tetikasa efa nanatanteraka izany fanadihadiana ara-tontolo iainana izany dia ny 70 isanjato ny voarakitra ao anatin'ny boky nandraikitra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fiarovana ny fiarahamonina no voahaja araka ny ambaran'ny tale jeneraly ny ONE. Tao anatin'ny 20 taona nampiarana ny didim-panjakana mikasika ny fampirindrana ny fampiasam-bola amin'ny tontolo iainana na ny MCE dia nisa 470 ireo fahazon-dalana ara-tontolo iainana efa nivoaka ka ny 75 dia mikasika fanadihadiana ara-tontolo iainana ary ny 70 kosa dia mikasika ny antota taratasy fampifanarahana ny fiarovana ny tontolo iainana. Tao anatin'izay 20 taona izay dia nisy ireo zavatra tsy ampy ka hatsaraina amin'ny 20 taona manaraka. Mandalo amin'izany fanadihadiana ara-tontolo iainana izany daholo izay mety ho tetikasa fampandrosoana eto amin'ny firenena na fampiasam-bola. Ny antony mazava ho azy dia hoe ny fampandrosoana maritra ny tena zava-dehibe, fikajiana ny tontolo iainana sy fijerena ny fiarahamonina mba hisian'ny fampandrosoana eny anivon'ireny faritra sy ny mitondra fampandrosoana ho an'ny vahoaka. Ny fanatrarana izay tanjona izay nefa dia ataoko hoe raha tsy misy ny fandraisana andraikitra eny anivon'ny vondrom-bahoaka itsinja raha-pahefana dia ho sarotrarotra ihany izay zavatra izay. Ka ho anay izany ny tena paikady dia hoe ho ampitomboana ny fahaizana sy ny fahefana omena ny vondrom-bahoaka itsinja raha-pahefana mba hijery izay tetikasa misy eo aminy ka hijery hoe efa manana fahazon-dalana ara-tontolo iainana ve izy ireny efa misy boky nandraikitra ve amin'ny fikajiana ny tontolo iainana sy amin'ny fijerena ny fiarahamonina ireny tetikasa misy eny anivon'ny vondrom-bahoaka itsinja raha-pahefana ireny. Isan'ny fanambina petraky ny ONE ihany koa ny fampirindrana ny fanomezana ny fahazon-dalana ara-tontolo iainana avy amin'ny ONE sy ireo fahazon-dalana isaky ny sehatra asa hafa mikasika ny fampandrosoana sy ny fanaovana ihany koa ny tombana ara-tontolo iainana stratejika. Ny évaluation environnementale stratejika zany ankoatran'ilay fampirindrana sy fijerena avy hatrany hoe ohatr'izao no tokony fepetra ho raisina ahafahana manatanteraka programme anankiray dia mijery ihany koa an'izay ataoko hoe inona ny fepetra hafa rehetra hatrany amin'ny hoe institutionnel ahafahana manatanteraka programme an'asa na politika anankiray eto amin'ny firenena. Anamora avy hatrany ilay fanadihadiana ara-tontolo iainana an'izay fampiasam-bola izay aty afara zany rehefa ireo tetikasa lehibe no voasokajy ho isan'ireo tsy maintsy manatanteraka fanadihadiana ara-tontolo iainana. Ireo tetikasa madinika kosa araka ny sokajy efa voafaritra ao anatin'ny didim-panjakana mikasika izay fampirindrana ny fampiasam-bola amin'ny tontolo iainana izay dia asaina manatanteraka ny programme d'engagement environnemental. Mankalaza ny 20 taona nampiarana ny didim-panjakana mikasika ny fampirindrana ny fampiasam-bola amin'ny tontolo iainana amin'ity taona ity Madagasikara ka isy ny etsikety mariana izany izay ho tanterahana ny 20 tena 20 oktobra ho avy izao eny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely. Isy ny velakevitra mikasika ny loahevitra manodidina ny didim-panjakana mikasika ny fampirindrana fampiasam-bola amin'ny tontolo iainana sy ny biodiversité ary ny responsabilité sociétale des entreprises. Fa eo ihany koa ny latabatra boribory sy ny fampirantiana ary ny fanetana ny ireo tanora mikasika ny tontolo iainana.